fa mbola makasika izay fanombohan'ny fiaonam-be-pirenena izay tanterahana eny Vato izay ihany no saiky asongadiny ireo gazety voaranay izao atoandro izao, ankoatra ny lafim-baovao hafa toy ny eo amin'ny lafim-baovao makasika ny fahasalamana. Narindra Rafenomanana no amitina antsika amin'izay ho misariny Cédric Razafitra-Koto. Gazety Dimy indray aingorabarinala no manasongadina ny fiaonam-be-pirenena androany eny amin'ny toeram-pivoriana iraisam-pirenena Ivato, mametraka fanahina iaora momba izay araka ny fehezanteny eo ambany amin'ny pejy voalohany ny fanovana ireo solitena avy any amin'ny distriky. Miresaka an'izay koa i Midi Madagasikara eo amin'ny fizarana badge ho an'ny mpizaika. I malaza Madagasikara kosa dia mitatitra fa fantatra ny anaran'ireo olona anakirotana ny fiaonam-be-pirenena hoy ny Colonel Ravalomanana Richard Omaly nanoloana ny mpanao gazety. Voalaza fa fahaizina mafy tokoa ireo izay tratra manakirotana. Fanontaniana maro no mipetraka hoy le nouvelle amin'ity conférence nationale ity, handraisana fanapakevitra amin'ny famahanan'ny krizy sy ny fitondrana tetezamita. 4 arivo ny mpizaika anatrika ny fiaonam-be-pirenena raha 2 arivo no isa fantatra tany am-boalohany hoy l'Express de Madagascar. Fa ankoatr'izay nahazo fiofanana ireo mpamily fiara fitateram-bahoaka, fampatsahivana lalàna natao ary voalaza fa tsisy mpamily mahazo miasa eto an-drenivohitra raha tsy mahazo fiofanana. Mitatitra ny fanafian-jolahy amin'ny faritra samihafa ny gazety, ny fasana vaky, ny hafa, tanàna rava sy fananana rava. Miakatra an-tanàna ny Valala ao Antsirabe ny farany herinandro teo, andiany vaovao ireo fa tsy mitovy amin'izay hita tany Antanifotsy sy Itasy. Fa na Madagascar Matin na La Vérité ary inona ny vaovao dia saiky miresaka ny fananganana foto-drafitrasa any avaratry ny nosy, samy manana ny fomba anehoany teny isarian'ny sain'ny mpamaky izy ireo. Mitatitra ireto gazety reto fa amin'izany foto-drafitrasa kasain'ny filohan'ny fahefana avy ny tetezamita atao izany nanolorana vola hanatsarana ny orinasa Sikrène, ny anokafana sekoly fanofanana teknika ao amin'ny orinasa ary ny ananganana hopitaly manara-penitra sy ny kianja-panatanjahantena olimpika ary ny tranoben'ny tanora. Fa miandry mafy ny fandiniana ny famontsoran-keloka ny MDM any Europe hoy inona ny vaovao ary nanolotra sosikevitra valy izy ireo hampahomby ny fiaonam-be-pirenena manomboka androany ary tsindrian'izy ireo mafy ny fandiniana tsara izay famontsoran-keloka izay. Fa miverina indray ny asa fitrandrana Kroma hoy Madagascar Matin raha toa ka niato zany ny 3 volana voalohany ny taona 2024 sy tamin'ity taona ity. Raha ny vidiny kosa dia tsy maintsy manaraka ny vidiny eo amin'ny tsena iraisam-pirenena izay niakatra 25,700 raha mitata amin'ny vidiny tamin'ny taona 2024. Fa sakafo mitana laharana faharoa ny mangahazo eto amintsika aorian'ny vary misy karazany 50 ary rotapitrisa taona isa-taona ny vokatra amin'izy io. Afaka mifameno tsara amin'ny hena, ny crevette ary ny tsaramaso ny voanjo ny mangahazo ary efa maro ireo mpikaroka no manao izay ampitomboana ity anikotrana ity satria mahasana olona maro ny sakafo avy amin'ny mangahazo. Gazetiko Tia Tanindrazana samy manana ny ambarany momba ny fiaonam-be-pirenena fa i gazetiko koa dia manasongadina ny raharaha 7 febroary. Fa mbola ambanin-javatra ny fampianarana ankizivavy hoy ny lahatsoratra hita taratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra izany. Misalasala amin'izay lalam-piofanana ataony ny mpianatra aorian'ny baccalauréat, tateriny koa fa lasa gabraraka sy fitatiavam-bola fotsiny ny fanabeazana fa tsy eo intsony ilay andraikitra mahafanabeazana azy. Manoloana ireo sekoly miorina etsy sy eroa, miororo araka izany ny sain'ny ray aman-dreny amin'ny fitatiavana sekoly mendrika ho an'ny zanany, voaresaka amin'izany ny fahitany asa avy hatrany aorian'ny fianarana nataony. Eo amin'ny asa fanaovan-gazety dia maro ny ezaka tokony atao eto Madagasikara hoy Tia Tanindrazana, ireo tonian'ny fanoratana ny gazety raha niaona tamin'ny mpanolo-tsaina amin'ny serasera ny masovo Amerikanina. Samy manasongadina ny resaka fandriampahalemana kosa hitaratra sy iny vaovao toliara sy antsiranana. Ireto farany dia samy mitaratra fa azo resena tsy filaminana. Jeneraly iray nanambary izay avy ao amin'ny zandarmariam-pirenena. Voalaza fa zandary iray miandraikitra olona 2 arivo amina velaran-tany 270 kilometatra tora-droa. Abaribary ny taratra kosa ny fanafian-jolahy-teny Ambavahitokana Itosy ny Asabotsy ny Sasakalina. Tsy milamina ny tany hoy ny gazety. Lasibatra koa ny tena Pitatafika. Tafapritsaka avokoa ireo mpandroba niaraka amin'ny vola atapitrisana sy ny volamena ary entana maro.
fa tsy mbola lara-pahamena ho an'ny malagasy ny fihinanana ronono sy ireo vokatra azo avy aminy noho ny alafin'ny vokatra kanefa ilain'ny vatan'ny olombelona isan'andro ny fihinanana azy. Fa nanokana lahatsoratra ny amin'ny tafika malagasy ny Madagascar Tribune niady amin'ny adiam-balala no resahany amin'izany. Tsy tokony amikamany anaty toby ihany ny andia tafika malagasy ho ny fehezan-teniny. Anokana ny lahatsoratra fa mila ampitoromaso ny ankizy araka ny valim-pikarohana dia milaza fa raha matory latsaky ny 10 ora isan'andro ny zaza dia atahorana ho lasa matavy be rehefa lehibe. Anisan'ny olana erak'izao tontolo izao ny fahatavezana be loatra ary misy ifandraisany amin'ny ora fatoriana izany. Ilain'ny zaza latsaky ny 5 taona ny matory mandritra ny adiny 10 isan'alina. Resaka hormona izany ho ihany Tribune. Rehefa tsy ampy ny torimaso dia misy fikorotanana ao amin'ny hormona miandraikitra ny fahazotokomana. Ny olona tsy ampy torimaso dia matetika moranona ka lasa mihinana ireny tsakitsaky ireny. Iny vaovao Toamasina sy Majanga ny rarahan'ny fiarahamonina no ambarany. Iry farany mitatitra ny disadisa eo amin'ny tanin'ny siba sy ny fokon'olona. Nidina tany fotony ny tasika forsa avitra avy ao amin'ny ministeran'ny mponina. Iny vaovao Toamasina kosa dia mitatitra ny fiverenan'ny ben'ny tanàna ny Brickaville amin'ny asany nanomboka ny alakamisy teo. Tsy misy ifandraisany amin'ny politika hoy iny vaovao Toamasina izy ity. Farany Jejo tateriny ao ny momba ireo mpilalao sarimihetsika malaza. Ny Corosol manasitrana homamiadana fa tsy antitra mihitsy raha mahakarakara vatana rehefa eo amin'ny 40 taonany miakatra. Asongadiny eo am-pejy voalohany ny fomba atao rehefa te hanana vatana salama ka amin'ny fomba tsotra no anaovana azy amin'ny fampiasana ireo sakafo vokatra eto amintsika. Ambarany ao koa fa ny 5.70 isan-jato mivarotra amoron-dalana dia renim-pianakaviana avokoa. Zay fampitinana ireo gazety voaranay izao atoandro izao fa efa vonona kosa amin'izao fotoana izao ireo ekipa televiziona malagasy eny Vato ka ometsika azy ireo avy hatrany ny fitenenana.